Tontolo ny fanatanjahantena kosa indray ho tanterana ny alahady izao eny amin'ny kianja Maki ny andro fahatelo sady farany amin'ny fifanitsanana fiadina izay ho tompon-dakan'ny école top 8 taranja baolina lavalava. Samy afaka nanarina ny fahareseny teo amin'ny andro voalohany avokoa 3FB FTM Achemino ary ny Kosfa nandritra ny andro faharoa amin'ny fiadina ny tompon-dakan'ny école top 8 eo amin'ny taranja baolina lavalava. Ny 3FB nandresy ny TFA tamin'ny isa 7:70 no 5:70. Ny Besetroka nanilika ny IRC tamin'ny isa 9:30 no 30 ary ny FTM Manjakaray nandresy ny Savoniry Tropicale tamin'ny isa 2:20. Kosfa nandresy ny TFM tamin'ny isa 7:70 no 4:40. Tsy ho vita mora araka izany ny andro fahatelo sady farany amin'ny fanitsanana amin'ity lalao fiadina tompon-dakan'ny top 8 ity izay miendrika famaranana kely mihitsy. Raha jerena tokoa zany ny vokadalao tao anatin'izay andro roa zay dia hatramin'izao dia tsisy filiovana mihitsy samy laza zany hoe efa tafiakatra demi-finale fa dia miankina amin'ny lalao amin'ny lahady daholo zany zay mivoaka mpandresy amin'ny lahady zany no anomean'ny carré finale zany amin'ny demi-finale zay atao amin'ny fahatelon'ny volana May ho avy zao. Raha jerena mantsy ny salanisa zany eo amin'ny resaka hoe compte point zany atao aorian'ireny match anankiroa reny zany dia saiky mitovitovy daholo zany tsisy mihoatra ny enina mihitsy zany ny azon'ny filiovana tsirairay aby na ao amin'ny groupe A zany na ao amin'ny groupe B. Zany hoe zay ekipa zany mivoaka mandresy ao amin'ny groupe A anankiroa sy ny ekipa mandresy ao amin'ny groupe B anankiroa amin'ny lahady no tafiditra amin'ny anao ny lalao manasa-dalana. Eto dia mbola mamerina indray fa misy rafitra sy lalàna mifehy azy ny fédération malagasy ny rugby zay manaraka ny fepetra iraisam-pirenena zany eo amin'ny taranja baolina lavalava. Ary fatatsika tsara fa sport de contact ny rugby zay teraka olana lehibe mihitsy raha misy fahavoazan'ny mpilalao amin'ireny match tsy nahazo alalana sy tsy natao tao anatin'ny rafitra ny ratsamagaika ny fédération malagasy ny rugby hoentitra mihitsy ny sazy zay omenandreo fileovana zany tratra mbola manao reny lalao match œuvre reny torak'izay ihany koa ny arbitre. Toy izao ary ny fandaram-potoana amin'ny alahady ho avy izao. Ny IRC hikatroka amin'ny Savoniry Tropicale, Cheminot hifanazava amin'ny Manjakaray, ny TFM hifampitana amin'ny TFA ary 3FB hikatroka amin'ny Kosfa. Vaovao lehibe ho an'ny malagasy indrindra ireo mpitiany baolina kitra kosa ny nandromban'ny ekipa-pirenena malagasy ny tompon-daka n'Afrika azy eo amin'ny taranja beach soccer izay natao tatsy amin'ny nosy Seychelles omaly ariva. Araka ny fanazavana izay voaray tany antoerana moa no ny sary izay mbola tsy tonga eto ampelantanana dia ry zareo Senegalais no resitsika teo amin'ny lalao famaranana tany amin'ny fandakana ny tir au but ka tamin'ny isa 2-0 no ny voantsika nandresy. Araka ny fanazavana izay voaray amin'ny tompon'andraikitra hatrany dia ny alarobia izao no tonga eto atandrazana ireto mahery fo any malagasy ireto ka amin'ny 20 atoandro ny gadona eny vato izy ireo mandritra izay dia iazony eny mamasina izy ireo ka eny alenanelany ny tanàna zay lalovany eny dia isy hatrany ny fanentanana an'izay ho atao eny mamasina kosa dia farana amin'ny fiedibe ho fandraisana sy firavoravona amin'izay fandresen'ny ekipa malagasy izay. Zay kosa topo klasy tovovavy no masaka azo natolotra ho antsika tamin'ity takariva ity akasitrany eto amin'ny fahitalavitra matv no nanaraka hatramin'ny farany vaovao izay voangona tamin'ity androany ity. Mametraka veloma mandrapitafa ho antsika rehetra indray ny tenako ary mame fotoananao amin'ny rapitso indray veloma tompoko.